eo ve zany satria le Airbus efa fantatrao faty antoko ny DG ihany dia niteny hoe perte tika amin'ireo aleo azy izy mipetraka fotsiny eo ny 737 800 efa naniditsidina seranina telo ange zao vao nampina ny Fort Dauphin Stuliard ianao ve raha ividy ataontsika hoe taxi bus ianao voalohany jerevanao aloha hoe azoko ampiasaina araka ny tokony izy hoe tsy hoe vidiko aloha vao eo andiny hitako hoe omby sa tsy ombony atao tramty madame Lalatina fa tsy be tabe ireo mpanefoefaka eo mavidy Lamborghini eto Madagasikara be tabe amiko mavidy fa maninona izy tsy mividy fatany fa tsy azo ampiasaina eto amintsika kana izy aza matakatra an'izany talia général na orinasa na resaka kirakira avion fa pointe technologie de pointe nge zany avion zany tokony tsy homenana olona eny tsy capable eritreritra zavatra valo volana ty arina ianao vao alanao ny élément any antalanga aby izay nalaina sa taiza ny améliorena le niveau na hoe sécurité incendie any Fort Dauphin Stuliard vao afaka mipetraka tany fa tsy alohany venao hoe ao amidiko dia zao nitsena koa ty zany roplan ilaiko répondre am'le besoin inona le élémentaire zany de mbola hisarika ny sainao ihany am'izay fomba fitantanana zay ihany hitanao zao tam'le fandarana lalino ho averina moa izy zao amin'ny lahady dia manasa ny mpanaraka mba hijery an'le fandarana nalahelo ny fonay jery avion ve madame avion-bahoaka vidiana lafo angeny volam-bahoaka vidianana an'iny dia miteny aminao hoe lasa vilany any Ambatolampy amintsika miteny zao ianao ve raha tsy manambany any ataontsika hoe mpitatitra manao taxi be na taxi bus fa naren'olo reny raha tena afaka miteny izy rovina ny mbanao renouvellement parc hainy zany dia ianao ve mitondra mpitantana na orinasa na transport aérien zany dia tsy capable hiteny hoe rovina nisy renouvellement na flotte na midinao ihany le ATR manina tsy reny na lefanao tany zao izy lasa vilany le izy zay le teneniko hoe le izy ohatrany efa olana ifotony mihitsy zany hoe le fisiny la compagnie dia raisiko mihitsy zay ifotony zay madame Lalatina ary eto dia tena malahelo ary malahelo amiko mpiara-miasa ny ary Madagasikara ary nampitondra teny tamiko mihitsy roa ny olana fotony aloha voalohany indrindra nandeha nakany Fort Dauphin présidence dia naka filohan'ny république amin'ny voalohany ianao moa miteny asa naka amin'ny Madagasikara tsy maninona ataoko hoe tsy maninona manina ihany zany ka ataoko hoe tsy maninona fa manao ny asa ny ara-dalàna ny talia général Madagasikara hoe izy samy miazakazaka zay le concurrence samy miazakazaka tsy omena tsiny izy fa manao tsara ny asany izy tonga ataony filoha dia niteneny dolo ny doléance rehetra zao avy inge mangiry firenay ato hoe zay zay privé zay fa za mba te hanasany filoha mba maninona ianao ny avy filoha filakevim-pitantanana maninona tsy mba nidiny ianao mba nijery anay tsy sitraponay mihitsy ny andeha grevy nadritan'zao avy koa ny problèmenay avy ny tena inona ny problema fa no hoe mietrehtra fa tsy mahafantatra an'izany ny filoha fa mietrehtra tsy lara-pamehany zany avelako anao fa alahelo fotsiny anay hoe naninona mbola tsy nidina teny izy mba nieny hoe zao ny olana ty retinge roplaniny ato misy 737 300 le Air Force 11 petraka fotsiny ato maty motery zany rehetrarehetra zany ity nge zao avy ny zavatra tokony mbola nampidirana open sky ihany koa zay mbola sauvage koa zany zavatra zany am satria tsisy kady ohatran'le 3P ihany eo tamin'io 3P io nge tamin'ny voalohany napesipesany hoe partenariat public privé dia rehefa fiara-miasana olon-tsotra sy fanjakana nefa tsisy akory nay aiza le lalàna voaingena angamba mifahafantarako azy voanisy dia ohatr'izay koa le open sky sokafana fotsiny ny lanitra dia mahazo miditra tao zay mahazo miditra misy destination mba rentable ihany ohatra hoe Sainte Marie Nosy be fa efa azon'ny sehatra hafa anidinana ihany zotra hafa anidinana ihany koa mamotika zany an'le air Madagasikara mampalahelo ange madame Lalatina dia zao hoe isan'andro ifilitovy zao ny isan'ny avion Madagasikara hoe zay miforona tamin'ity taona ity sy air Madagasikara izy hoe faharoa zay zao efatra atsoa tsisy toatrin'le fareko efatra sisa no mbola mandeha efatra zao ny efa hitovy ny zotranay miena reny ny Asia reny Johannesburg zotrany sasany fa za tsy mametsiny mihitsy ny aloha le mpifanina fa marina loatra ny azoko tsiny io ao anatin'ny tsena zany dia zay mihitsy ny tanjony ahoana ny ahafahana mihinana maka za zao hiteny aminao zavatra mampalahelo ary noentina mpiasa vitsivitsy maromaro teo amiko zay ozy mba tianay mba ho teneninao
zavatra tahaka an'izao taloha zay ry Madagasikara rehefa anao check zany hoe atao visite reny avion reny tahaka an'io avion à 340 mankany Europe io dia roa herinandro meloha no mikatina vol zany hoe tsy mandray intsony tsy mivarotra be intsony ry Madagasikara mahavarinana eo zay amin'izao fotoana izao zao tsika miteny zao dia efa mikatina amin'ny vol amin'ny novembre sy amin'ny décembre fa hoe inona ny antony alefa ho atao check ony le avion Airbus fantatrao nefa fa ny sommet de la francophonie nge madame Lalatina ka amin'ny novembre amin'io zany misy pic dia ianao ve raha mba mahafantatra hoe misy zany tsena izany dia ao ve ianao ny andeha hoe manana tôbily ianao dia any vao andeha ikojakoja anao ny entretien rehetrarehetra fa tsy efa tokony izao ianao mihina piasa aloha mampitondra zay feo zay dia mino angamba fa faly izy zany fa zavatra oatra zany famonona nge zany ka zay ny teny hoe le fahermady mihitsy any efa ohatrany efa vonoina fa nareo ohatrany mbola sahirana any amina combat hafa so dia varimbariny lavitra tsy mahita ny ambanimaso fa le izy mihitsy ny tanjona tena zay le fiteniko foana hoe mise à mort programme any ary Madagasikara zany hoe mety ntiako tenenina tsy hoe manakivynareo fantaninany aho hoe inéluctable ve le fahafatesany Armada fa Madagasikara nge madame combattant reargarde sisany ianareo io raha nijerena ny orientation stratégique navoaka ny tale général tam'izany izy dia efa niteny fa efa maty io Madagasikara fa anapaka ny conseil d'administration sur actionnaire rehetrarehetra ny mbola hoe hotohizina ve sady tsy hotohizina dia avelako ianao hiteny hoe 2 novembre 2014 makaty inona mety hoe fanatsarana ka mety hoe renfloué an'izay fidiram-bola ny ry Madagasikara tsy hitako aloha hatreto tsy hitako ny zotra amin'ny foanana ny avion mipetrapotsiny ao ny avion nananana aza namidy dia verenina nofaina amin'ny vidiny lafo dia lafo zany rehetrarehetra zany dia itenenao amiko hoe inona zany mety napaharatafarina azy tao nelan'izay fepitao zay tsisy tazomintsika fa izay tena hiteny aminao izay efa trambiralahy reto nareo pilote namanay nareo technicien namanay zany amiteny anao fa be da be ohatra raha tsy teny corps pilote no miasa any amin'ireny Emirates any Etihad any Qatar misy namanay zao commandant de bord Boeing 787 farany raitra amin'ny Boeing amintsika miteny zao any izy aby fa nefa tenao fa maninona ry izahay reto no mijanona ny safidy hijanona ny akabiazanay ohatra ny tenako zao dia mitovy amin'ny zana-bahoaka izahay zana-bahoaka izay madame Lalatina fa mifotsy papako zao mare amin'izao fotoa zao dia fantatro ny papako tsara fa raha ny karama amin'ny papako tsy navita ho tonga aho pilote zany fa misaotra an'Andriamanitra fa natao fitaovany ty ry Madagasikara ty madame Lalatina volam-bahoaka ny boursa ny raisinay tao amin'ny ry Madagasikara ary raha tonga pilote izahay ary mandainga daholo ny pilote gasy rehetra raha tsy nanofy mba hiasa amin'izany ry Madagasikara kompania nanofy an'izany daholo ny pilote misy ny tafiditra misy kosa miasa any akafa tsy maninona zany fa nanofy an'izany zay vahoaka volam-bahoaka no ny formenanay ho lasa pilote izahay dia raha mba lasa tonga amin'ny toerana misy anay ve zahay madame Lalatina dia fireneka any andeha higoka satria everiko fa matony vahoaka malagasy mba nataontsika hoe ny fohy volo nandony ny bourse anay dia ny fiheverana hoe reto indray mba hisitona anay rehefa mba tonga any ambony any dia zao ve zay hiteny hoe eny raha fa veloma fa eo nareo fa andeha firenena 7 000 € tsy menay tsiny reo namanay izay nandeha satria mba efa nanandrana tahaka anay koa izy koa fa dona tamin'ny tena ataoko hoe fa zay aloha hatretiko nge ny teny aminao efa misy fetrany zo hijoroana izao koa hoe satria zay koa manambady amanjana ka tonga izay fepitaona zay tonga amin'ny tenay pilote dégagement amin'izay zao tsy mieritreritra tsony na dia mifanaraka ary zay hoe tsy maintsy noentinay avy eto amin'ny point A ianao hoentinay amin'ny point B miezaka izay hipetraka amin'ny B fa rehefa tonga eo amin'ny B ka tsy tafapetraka hoe tena niezahana fa tsy tafapetraka aloha manafitraina amin'izay ka zay fantanika amin'ny fotsy miankatra en toute honnêteté mbola misy fanantenana ve le zao ady ataonareo zao so dia zay le teneniko mato miady dia misy finoana ao anatinay misy fanantenana ao anatinay sy adiady fotsiny zay mbola ataonay fa mbola tsy tara na ho an'ny firenena na ho an'ny ry Madagasikara satria fandray ihany zany rehetrarehetra zany mbola tsy tara raha zao mbola mba misy kosany mba mijoro hoe le zavatra takina inge madame Lalatina hitanao amin'izao fa misy lalàna tsy zavatra hoe tsy lambotina iny na zay joro eny aza manisy kravaty tsy hoe olona andeha hoe anitady trouble na ordre public zany zay tsy hoe mino miantso olona zay na ino DG moa zany ny invitenay dia izy moa zany sa dia miandry izahay eo anolohan'ny mpiasa hoe andao mba hifanazava daholo aiza daholo reny zoan'ny mpiasa rehetra akepoka reo reny fa ny zavatra ohatran'izay zany dia zao hoe mbola mino izahay
mbola mino izahay zay ny antony fidianany namanay ho délégué io nge tena teneko anao madame Lalatina fa anatina fivoriana fifidianana ndre délégué syndicat tsy teanao anio satria mahafantatra daholo mbola hiady amin'ny mpampiasa ary éventuellement hiady amin'ny fanjakana raha vao hermaty zany fa zay kosa zany rehefa nitendrena dia zao zay nandray ny andraikitray zay mandony vidiny zay tsy manino fa mba hiverinay kosa hoe andao mba hiezaka amin'izay mba tsy hoe resaka anaty Facebook foana ho ana resaka fotsiny anjoron-databatra fa tsika rehetra mila miainga dia zay zany resitahatra hoe andao rangana dia efatra tsika andao hitsangana tsy andro zato na iandro firy tsika fa tsika efatra amin'ny rahalalo andao fotsiny tsika hitsangana aloha raha resy lahatra tsika tsy hanaingana ndo olona resy lahatra tahaka tsika koa mba ingaitsika tsy haiko zay calcul politique any sasany any tsy fantatra zany fa ny fantatra aloha androany misy fahamarinana zay tratratratraina misy tantandalana zay tenitenenina foana eto andao mba hiady an'izany mba tena ho apetraka marina zany inaro ny toy ny hetsika ataonareo mbola nao sitina ihany sa efa somary misy mivantana miantefa aminareo ihany ny teniny général Florence Rakotomanina hoe io efa tsy azo atao intsonitsoniny zay zany dia tena miteny aminao hoe torohevitra ary izay efa nalianay ny teny premier ministre nangatany audience hitanao tamin'ny télé efa ny ministre natreto mbola tsy natsoa ministre torohevitra raha tsy natsoa premier ministre koa nareo hatreto mbola tsisy zany izy moa tamin'ny télé ny teny hoe efa ny ministre mijery an'izany tena miteny aminao hoe mafy nge madame Lalatina zany hoe raiky amby folofolana amin'izao zay tsy nandraika ray volana zay efa mikaikaika ny olona raiky amby folovolana areto zay misaotra ny vadinday mbola mikaikaiky misaotra ny vadinday zay noho ny compréhension noho ny fanekitra fa tsy mora ny zavatra tahaka an'izany tsy mitarainy zay koa raha miteny an'izany fa zavatra misy fotsiny zany dia zay hoe miezaka izay noho ny amin'iny redevabilité matsiary teny izay hoe nomeny reto vahoaka reto netoany reto vahoaka reto za nge miteny aminao fa na io président ny commission ny francophonie io hoe télé générale ny Air Madagascar tsy nanana ny fahaizany nananany amin'izao hoe raha tsy ny Air Madagascar io télé générale ny ACM io tsy manana ny fahaizany ananany amin'izao raha tsy io Air Madagascar ka tiako tenenina aminao raha mba manana an'izany any anao mba foazo any anatinao any maninona ny vonono maninona ny tsipana ny lelaka ny tany zany hoe mbola anoy an'le sitinina nareo zay indray dia manoy mandra-patonga le fepitaona kosa hoe tsy matahotra voasambotra hoe andray andraikitra manko ny hémorrague sambony any zay ihany teninay hoe torohevitra izahay zay tsy te ny tena hoe mandiava sanatria mahazo anay fa olombelona tahaka anay reny mahafantatra tsara an'izany reny fa na osamborinao zay tsy manan-kevitra zay tenenao anay io ny voafaritra lalàny te hanaja lalàna izay volovolana izay narirarira ny tady ny akanidina hitan'ny olona teny amin'ny tribonaly zay fadianina teny zay sisisy zay ary sao dia filohan'ny république mihitsy ny mety ultime espoir anareo zay aloha dia tsy fantatra ny premier ministre raha moa zany resaka mandeha manko hoe présidence tsy mazoto tsy te amerina anareo intsony mibloqué an'le sao dia mba any amin'le vovonana mihitsy zany mila mino aloha za madame Lalatina misy ny atao hoe valeur républicaine sata républicaine ianao raha anao amin'ny détat zany hitondra firenena mino aho fa manana fahendrena filohan'ny république anavaka tsara ny atao hoe éco sy ny affaire nationale raha vao tsy manana an'izany ianao tokony tsy hitondra firenena ahoana moa ny amponao distoerana ve sy doboky ny olona tsy maintsy andonanao eo foana ve dia ireny ve noentinao hanaovanao réaction ka sanatria ny olona 22 millions ny andeha voaporiporitra tokony ianao mahay manavaka tsara hoe ty éco aprimiko zay nge madame Lalatina napriminay mihitsy ny tombontsoa aminay manokana ho fiadina ny tombontsoa an'ireo mpiasa ao amin'ny Air Madagascar mbola verina foana tsy izay izao mihitsy ny akorany ny hoe sahirana atao amin'ny orinasa io namako tady tena afaka ny galabona tsara andeha hisotro ronono ny lamina tsara za zao raha ny karamany raisiko mialatsiny tsy za akorany tena sahirana atao na tsy nomenao PFA mety vitako ny fetin'ny fandaniako fa ny fijoroko anao mampiasa anao sy ny fidiananao madelégué anao dia nitsoro zay no ny fidiananao dia nekeko zay rehefa nekeko zay dia ijoroko zay dia ataoko zay tokony anjara andraikitra io araka ny voafaritra ny zatra teo io hoe l'objectif du mouvement syndical est le progrès économique et social de ses membres dia mitenenana ve misy sampiasa samy laza amiko ankoatran'ireo tale zay vao avy nazy toerana rehetrarehetra hoe misy afaka miteny eo fa misy progrès économique et social ao amin'ny Air Madagascar amin'izao
zany mbola tsy tratra ny tanjony ka zay ny antony ijoroanay madamy lalaty satria zay ny fidiananareo anay eny ary